tomboky lasy tomboky vavy tonga anatin'ny fandarana atsika amin'izao fotoana zao ny vahiny izay iaraka amintsika ao anatin'izao tambazotra zao dia tsisy akory fa ny filohan'ny tanora miandrandra ny ho avy Andriamatoa Désiré Rafidy Manana manajana tompoko ary miarabanao nanaiky eo asain'ny fandarana to amin'ny TV Presse Madagasikara. Miarabanao dia miaraba ihany koa ny mpanaraka rehetra ny TV Presse amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana voalohany apetrako dia mahakasika indrindra Laila teny ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny alina manoloana indrindra moa zany ny fiatrehana n'izao valanaretina izay mbola misy manerana Madagasikara zao ny Covid-19. Ny fahitanao an'ireny karazana lahateny marobe izay nataon'ny filoha reny indrindra moa fa mbola mitombo ao anatin'ny 5 andro indray izany fahamehana ara-pahasalamana zany. Eo ihany koa ny amin'ny hoe fampitomboana ny ora fahafahan'ny olona rehetra miasa indrindra ao anatin'ny faritra Analamanga sy Moramanga moa zany ny nambara ny alina fa hatramin'ny 5 no ora fiasana. Ahoana tompoko ny fahitanao an'ireny kabary reny? Voalohany aloha dia ny kabarin'ny filohan'ny Republika Mali iny dia ireny ilay ataoko hoe feno lanjalanja satria tsy maintsy lanjalanjaina daholo ny zavatra rehetra ary indrindrandrindra amin'izao ora fotoana zao. Hitantsika fa ny valanaretina coronavirus dia anisany ataoko hoe fahavalo hoavana ho an'ny firenena rehetra manerana amin'izao tontolo zao ary na ny ataoko hoe ny firenena-dehibe amin'izao fotoana zao dia anisany mitondra takaiky ary mbola mikaikaika mitady vaolana hatramin'izao ora fotoana zao. Mainka moa fa isika eto Madagasikara izay atao azo lazaina hoe firenena sahirana ary ataoko hoe ao anatin'ny tena fahasahiranana tokoa amin'izao fotoana zao. Ka ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filohan'ny Repoblika Omaly zany nandritra ny kabary izay nataony tamin'ny vahoaka malagasy dia ataoko hoe nijery izy aloha no avin'ny Madagasikara. Nijery ihany koa izy ny hoe ahoana ny tena asoan'ny vahoaka malagasy. Eo ny manoloana ny ataoko hoe sosialim-bahoaka, eo ny resaka ekônomia indrindrandrindra satria na inona dia niady amin'ny coronavirus mbola tsy tapitra ary mbola tsy vita fa kosany Madagasikara koa dia tsy maintsy njovona, vahoaka malagasy koa dia tsy maintsy jerevana hoe ahoana satria tena sahirana vahoaka malagasy amin'izao tontolo zao. Tena mandalo ady mafy koa ny vahoaka malagasy satria misy dia nohanina an'io dia davina an'io tena manampy amin'ny fitondrana ary manao ny ezaka rehetrarehetra manampy amin'ireny ataoko hoe tosika fameno ataoko hoe vatsinjo sosialim-bahoaka amin'izao fotoana zao izay hitantsika maro samihafa fa haizanana zany reny tsy haritra ela fa zay mahatosika sy ataoko hoe fameno azy ary ataoko hoe vatsinjo azy tsy haritra ela reny dia tsy maintsy jerevana satria ny fitondram-panjakana tsy havita ny vahoaka malagasy rehetra mandritra ny ataoko hoe fotoana matroka ireny zany hoe nitsinjovina aloha ny ataoko hoe noho ny fahasahiran'ny vahoaka zany dia naverina ny asa tsikelikely ataoko hoe efa zava-dehibe zany ho an'ny olona rehetra zany reny hoe ataoko hoe miverina miasa, miverina mivarotra satria izay le tena amiko hoe fampitonjovana le izy. Eo ihany koa indrindrandrindra ny mpiasam-panjakana zany izay tsy maintsy verina miasa satria tsy maintsy ahodina ny masinina satria zay le tena amiko hoe resaka ekônomia tsy maintsy fampijerevana zay satria lasa hivoaka sepotsika rehefa avy eo na izany zany zay le tena amiko hoe coronavirus tsy maintsy apetraka ny fepetra rehetra mba hiadivana amin'ilay valana satria raha mifahitantsika azy zany hatreto zao dia efa tsy mitombo be intsony lay olona mitondra n'ilay valana rehetra fa mimena zany ny olona ataoko hoe hita mitondra n'ilay valana rehetra satria maro be koa ireo sitrana. Tsika koa zany zao efa hitantsika fa efa tsy maintsy afana eto Madagasikara efa ho afana afaka fotoana fohy dia misy mantoko za fa horesitsika io anaty farana dia ny fitsinjovana zany izay nijerevan'ny filohan'ny Repoblika dia hoe mba afaka miaina afaka miasa ilay vahoaka malagasy fa napetraka kosa amin'ny fepetra zany hoe tsy maintsy manaraka fepetra manao kasibosy tsika rehetra manaja raha mbola azo atao ny manaja ny ray metatra raha azo atao ihany koa indrindrandrindra ny tsy mitangorona manaja ny fahadiovana zany rehetrarehetra zany napetraka ny fitondram-panjakana
dia mba hitsojovana lay hoe iadivana am'ilay valaretana fa napetrany ihany koa nefa ny hoe Madagasikara tsy maintsy ampandrosoana zany hoe tsinjovony zany hoe ny apitso no aviny ty Madagasikara tya de tsy maintsy tsinjovona zay mahatonga hoe tsy maintsy lanjalanjainy ny zavatra natao zany tamin'iny maliny ka de ireny zany ataoko hoe kabary feno fahendrena ary indrindrandrindra feno fitsinjovana no aviny ty Madagasikara tya sy ny vahoaka ataony. Mahavaolana ave zany tompoko le hoe hatramin'ny 5 satria mandeha ny resabe am'izao fotoana zao ny amin'ny tsy fisian'ny fitaterana ary ireo orinasa zay mampiasa ny mpiasa no miantoka an'izany fitaterana zany. Isika nefa ao anatin'ny atao hoe atisarotra sy ny olana sedrainy tsirairay avy satria na orinasa lehibe azy am'izao fotoana zao dia misedra n'izany fahasahiranana zany. Aiza ho aiza ny hoe fanapaha-kevitra tokony amahana izay olana amin'ny fitateran'izay rehefa hoe averina miasa tsikelikely lay olona. Le izy aloha zany ataoko hoe amin'ny ampahany sady tsikelikely lay fiverenantsika ny anatin'ilay hoe niverina milonony ny fiainam-bahoaka fa efa am'dimy aloha zany efa zava-dehibe aloha zany hoe afaka mivarotra parapatongany am'dimy aorinan'izay angamba mino sombatoka fa vitsy isany zavatra mety hoe afaka atao fa efa vita avokoa ny varotra rehetra raha tsy enam-barotra ndresana ataoko hoe reny miasany amin'ny tsy miakany andray am'izao fotoana zao zay ataoko hoe miteraka somary resabe kely ny hoe ahoana zany fitaterana satria tsy isy tadidio fa ny taxi be aloha zany hatreto dia tsy niasa araka ny tenin'ny filohan'ny repoblika izay ny fanapahan-kevitra ny fitoram-panjakana fa kosany ireo ataoko hoe mpampiasa zany tokony mba miezaka mitady vahaolana io ny tsy maintsy misy foana kosa aloha ny marimaritra resana ary tsy maintsy misy kosa nefa niezaka ataon'ny tsirairay avy fa raha ohatra kosa mbola ataoko hoe efa navelany sokatra lay ataoko hoe niasanao lay ataoko hoe ireny ataoko hoe société tsy miakiny reny de mbola hitantsika zany fa hoe le taxi be de tena tangorony mao izy fomba filaza satria tena efanosehana matetiky taxi be io de io zany tsy maintsy lanjalanjaina kosa satria mety tsy voafeha lasa misy olana ndray rehefa aveo de normal raha ohatra hoe najanona aloha taxi be zay le tena hoe izy tsy niteny hoe ho ajanona tanteraka ny taxi be fa hoe mba ho jerevany aloha mandritra nyty 10 andro manaraka ity ndray fa kosa ny tokony mba hanao ezaka zany reo ataoko hoe mpampiasa mba mitady vahaolana maro nge ny ataoko hoe orinasa eto manana reny fiara be fitaterana reny de tokony izy kosa zany mba hiezaka mba hitatitra n'ireo mpiasa zany arak'izay mampety azy. Raha ny hita nefa Andriamatora fidimanana Désiré de saika somary efa mivoaka tsy manaraka an'izay fipetra zay ny akamaroan'ny olona satria efa saika hiteny an-dalambe ny avokoa ny fitangoronana am'izao fotoana zao ny fiara fitateram-bahoaka ave zany ny tena hoe ahitana izay fampikasohana mety hifindrany ny valanaretina faran'izay aingany sa ny fitangoronana misy etsy roa am'izao fotoana zao sao de kosa tokony misy ny fipetra matanjaka hoe tokony ho raisina manoloana an'izany rehetra zany na de hoe miasa azy lay fiara fitateram-bahoaka. Araka ny tenin'ny filohan'ny repoblika Mali dia mipetraka daholo izy ireo fipetra rehetra arosazina zay ataoko hoe tsy manaraka ny fipetra eo ny resaka ataoko hoe famborin'olona mihoatra ny 10 mbola tsy azo atao zay mila manao kasibosy itsika mba mila manaja n'ilay ray metatritsika zany ny tiako tenina de fatsapahatena ny tsirairay avy kosa aloha tokony hipetraka fa ilay taxi be zany ny olana mitovy an'ilay ataoko hoe mamory olona mihoatra ny 10 zao satria tsy voafehy le izy de ohatr'izay koa zany lay ao amin'ny taxi be ny taxi be tsy inona raha ohatra ho ataonao feno be izy de lasa le tena mitangorona be le izy ho atao vitsy nefa le miditra ao anatin'ilay taxi be tsy maintsy hiakatra zany fre de tsy ho zakan'ilay vahoaka malagasy zany le izy raha ohatra tsy ho zakan'ny ataoko hoe ny mpitaingina taxi be sy ny Totanarivo raha ohatra hoe ho akaritsika io frena taxi be ka hiakatra ohatrinona indray satria ho ahena zany le miakatra ao anatiny de zay natonga ny alao aloha nanjalanjaina tsara satria mba tsy hisy problème raha hoe maninona niakatra ny freiny taxi be na hoe maninona mbola mitangorona be ao anaty satria raha vao mitangorona be eo le olona tsy voafiantsika satria zay io mantsy ny tena tiako tenenina hoe mila fatsapahatena reny mitangorona indray amin'ny fiarahamonina ireny reny kosa aloha zany tena zay le fatsapahatena misy olona de tena ataoko hoe manao fanahiny indraindray dia miandry ataoko hoe lasa ny tsy le aretina tsony ny atahorany
fa lasa ohatrany le mpitandro filaminana vao mandalo de mitsoky izy de miparitaka izy fa rehefa lasa iny de mitangorona de lasa ohatra le mpitandro filaminana zany atao fa tokony le aretina mihitsy aloha ny tena atahorana hoe raha sanatry voangy ka mitondra aretina tamin'ny tokantrano koa mitondra aretina amin'ny fiarahamonina aizany efa rahatsika fa za minisy matoky satria tsika nanana CVO minisy matoky fa efa miena zao nitahandreo ataoko hoe voan'ny valana retina ary efa mitombatra any koa ro sitrana minisy matoky fa tsy maintsy resy io anaty vala tena manana antoka ave sika fa tena manasitrana le CVO sa mbola misy fanafody hafa zany ampiasaina amin'ireo fitsaboana no marary satria zay mbola fantaina apetraky ny mpijery any keo fandritsika de hoe mbola isy fanafody hafa akoatra ny CVR mbola mety ho hitatsika asitrana io fa hatreto aloha zany fijoroana vovombelona sy ny zavatra hitatsika dia nahasitrana ny CVO ary tena naharo atsika ny CVO na hoe tambavy vita malagasy za zao aloha de anisan'ny ataoko hoe mijoro vavolombelona satria nisy fotoana ny tena fa somary nafahapana mihitsy ary na tsy ary mihitsy hoe sao de zany ary le zavatra nefa tena nanao traitement na CVO fa tsapako zao hoe tena sady matanjaka nitako hoe tena miverina normal tsany navatako ary tsapako hoe tena nandaitra tampoka zany le CVO de mino aho fa reny CVO naparitaka rehetra manerana Madagasikara reny de reny no tena mitondra ny hery fiarovana ho an'ny vahoaka malagasy ny fijerindreo afrikanina zay isan'ny hoe nanafatra tety Madagasikara tsy niverina intsony ireo midika ve zany fa hoe mety tsy nahombo ny fahitanareo anazy sa inona no antony mahatonga azy reo tsy niverina intsony nanao an'izay fanafarana ny Covid organique zay zay ngamba mety hoe anjarandry zareo hoe inona ny antony tsy nanafarana satria raha hitatsika de be da be koa neny no nijoro vavolombelona fa tany avelan'ny tany fa sitrany CVO ary be da be koa nefa no ataoko hoe nanafatra azy io ka mety koa tsika koa aloha de zarantsika raha hoe tsy be da be aloha no voaka fa neto aloha ny azahana ho aparitaka de neto aloha ny azahana vonjena voaka malagasy satria mety tsy ho arakatsika koa raha be da be loatra manafatra azy any ivelany any nefa voaka malagasy misy tsy misitraka de nefa tady hafa be da be no nisotra be da be no nijoro vavolombelona fa sitrany tany ivelany tany ankehitriny kosa eo amin'ilay hoe fitangoronana marobe lazaintsika tetsy ambony ny mpanohitra moa milaza hoe ny fepetra napetraky ny mpitondra ihany ary ny mpitondra ihany lasa mandikana zay fampitangoronan'olona etserony fa fizarana nireny vatsitsino sy ny tosika famendrena lasa anaovan'ireo mpanohitra lay antsoina hoe référence izany fampitangoronan'olona ataon'ny mpitondra zany ny mpitondra indray ve zany lasa manao hitsin-dalana raha ny fahitanany zava-misy voalohany aloha tsisy misy ny hoe ataoko hoe fitangoronana nanaovana fitangoronana fananiny fa raha hitatsika amin'ny fizarana rehetra tamin'ny toerana maro dia natao nanaja ny ray metatra daholo ireo rehetrarehetra zay sitraka izany fa mety hoe nisy fitangoronana dia tamin'ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika Andry zay ataoko hoe tsy fananiny ny filohan'ny Rajoelina tsy nanao fananina zany na re olona tsy nanao fananina zany fa le entin'ilay ataoko hoe fahasahiranana sy lay olona ataoko hoe tsy nisitraka an'le izy zany de nitady izy ny filohan'ny Rajoelina eny hoe andalo ny filohan'ny Rajoelina de no le fitiavany taraina amin'ny filohan'ny Rajoelina sy mba amohan'ny etaetapony de niazakazaka androatra ary zay le hoe tsy voasakatsika satria maro izy ireo rehefa tonga teo izy raha hitatsika de niteny izy hoe tsy nisitraka zay monsieur le président zay efa nisoratranarana mbola hatramin'izao tsy de namaly ny etaetan'izy ireo ny filohan'ny repoblika hoe nisy ny lesoka ataoko hoe nisy ny lesoka teo amin'ny fomba fizarana zany dia hitatsika nametraka rafitra vaovao zao ny fitondram-pahatsangana zay irahan'ireo minisitra maromaro gouvernora ny district ny ben'ny tanàna sy ny ekipa zany zay mandrafitra mijery hoe ahoana fomba hanatsarana mba ilana fomenomenona andreo vahoaka sahirana zay tsy sy marefo zay tsy nisitraka zany sy ireny fitarainana maro sanafa ireny ka ireny zany manam-porofo hoe ny vahoaka malagasy sy ny olona dia tsy mametsiny mihitsy na hoe tezitra amin'ny fitondrana na hoe tezitra amin'ny filoha fa niazakazaka mihitsy ary izy hoe nandalo ny filoha dia tsy voatany izy de tena nitangorona tokoa ny
fa iteny ny etaetapony izy ary itaraina am'ilay filohan'ny repoblika ka izy moa reny efa mivalen'ny filohan'ny repoblika reny hoe ezahana tsy maintsy azo nareo dia hitatsika anaminy fa tsisy tsony ny olana tsisy ny problema satria samy mandray andraikitra ny tsirairay avy zao fotoana zao eo amin'izay le hoe fizarana tsy mitanilana natao hoe tombo sy ala isan'ny fangatahan'ny be sy ny maro hoe zay tokony manana karapokotany dia tokony azo an'izay fisitrahana n'lay tosika avy amin'ny fitondram-panjakana zay misy anefa le resaka hoe ireo karazana olona sahirana sy tena osa no azo an'ilay tosika tsy efa samy sahirana ave am'izao fotoana zao no hoe mbola misy an'izay karazana tsy fitoviana fomba fijery zay to io le arak'ilay nyteneniko teo e tena manaiky fa samy sahirana fa misy kosa mbola ataoko hoe mbola nitahin'Andriamanitra mbola afaka mandifitra am'izao fotoana izao dia izay le nyteneniko hoe fatsapahatena ny tsirairay avy no rasana satria ady raisana izy tsia tsika samby voaka malagasy ray raha avokoa tsika rehetrarehetra raha misy ny foavoazana zay le hoe miezaka mifampitsimo zany ka ho anazy zany dia fatsapahatena ny tsirairay avy fa marina fa tena samy sahirana zay eny amin'ny tanàna misy anay iny zao dia misy olona maromaro mihitsy ny nijoro sy ny fampiresaka tamin'ny tenako moa zany dia niteny izy hoe za tonga atao amiko ry zareo nandray anarana nisy koa izy toena nyteny hoe maka ny anjaranareo nareo am'izao fa za nyteny hoe soraty amin'ny olo ka fa satria za mbola nitain'Andriamanitra mbola misy arotsaka ato fa mba misy olona tena sahirana any dia mba omeo azy le izy zany hoe mila fatsapahatena aloha zany le izy voalohany zay faharo manaraka zay ny président pokotany ny komity sy ny eny amin'ny ekipe eny dia mahafantatra an'ireny hoe tonony atao hoe tena mbola sahirana roa dia le sahirana moa dia rahantsika mahalala fa misy olona tena hoe moanina androany dia davindroany fa misy kosa mety hoe noho ny fahasahiranany dia mety zavatra hafa mety ihany fa izy mbola afaka miafy ihany ka zay le tena hoe tsika dia tokony hamaritra an'izay na tsika eny any fiarahamonina eny dia tokony hamaritra an'izay hoe za ve tokony hisitraka an'ity aloha sao dia mba tokony homenokolo kafa aloha ty zavatra ty dia eo koa moa zany efa misy atao hoe fanady adina zay ataony le tokony naingitra maro samihafa am'izao fotoana zao hoe izy ny tokony hisitraka azy iarahana amin'izay fokotany ka le izy any Andriamatora fidimanana désiré efa misy lay fanampiana zany hoe le vola be ny men'ny mpamatsy vola fa ompana tanteraka ao anatin'izao ady amin'ny valanaretina zao ary dia tokony hoe samy sitraka an'izany na mitovy loko na tsy mitovy loko na sahirana na tsy sahirana rehefa manana ny karapokotany araka nambaran'ny filoha alina dia tokony sitraka an'izay marina tokoa zany le izy hoe tsy hoe vitsy no misitraka na hoe misy tsy sitraka fa zay le nteneniko teo hoe nisy ny fanampiana fa be da be koa ny zavatra natao tamin'le fanampiana ary mbola mitoy zany am'izao fotoana zao ka io koa mba fiasa vaovao io ny tsy maintsy ijerevantsika an'izay zavatra hoe iza ny tokony mbola sitraka zao koa ny olana dia zao zay le fahasahiranana zay hita be hoe tena sahirantsika satria nisy olona sady nahazo vahatsinjo izy nahazo tosika famena izy fa mbola mitady koa izy zao lay atao hoe sosialim-bahoaka ka zay le hoe tokony mba mandefitra am'izay aloha zay efa nahazo fa tsy hoe nahazo ihany no verimberiny eo dia ny tsy nahazo lasa malahelo ka le izy zany misy ataoko hoe lesoka kely zay mila remina fotsiny tao anatin'le izy fa le izy hita hoe efa tena mipakany amin'ilay vahoaka lay fanampiana ary efa hita hoe maro ny nahazo ary zay le naveriko foana hoe be da be ny olona ny sitraka be da be ny nahazo fa izy tsy mitabataba izy tsy mitely fa reo olona ataoko hoe tsy nisitraka no miteny am'izao fotoana zao fa raha ireo nahazo sy ireo ataoko hoe efa nisitraka koa ny mba hiteny mety efa orakoram-pifaliana be da be koa no hitantsika satria izy le efa nahazo dia mipetraka izy fa mieritreritra indray izy ahoana indray ny atrehany ny ataoko hoe valanaretina ahoana indray ny atrehany raha ho lany dia inona ny tokony ataoko fa ny zava-misy dia zao reny olona ireny zany dia ataoko hoe nisy olona tena tsy nahazo fa misy indray le olona mikafokafo reny indray tena misy manakarama reny zay tsy azo ditsita fa misy olona tena nosiny nanakaramana zay mahafantatra sy nahay mazava mihitsy hoe karamainy zay dia natao nitabataba zay dia natao naingamody andolopony ary nainga ataoko hoe anakorotana mihitsy ary fa sotran'Andriamanitra moa nalaky fantatra izy zany dia sotran'Andriamanitra fa nalaky nyjanona le satria hitany koa zany hoe tsy voatarika tamin'izay zavatra anaty zay le olona fa tena hoe nitondra ny etaetany teo amin'ny filohan'ny repoblika fotsiny sy teo amin'ny tompony andraikitra dia rehefa vovaly le etaetany ka nisy ny eno izy
dia mipetraka zareo fa tsy voatarika tany amin'ilay zavatra ratsy. Eo amin'le fizarana naninona koa sary nisy nilay tsy fitoviany lay zavatra natolotra satria tany am-boalohany izy dia nisy le hoe 3 alina ariary no mena raha etsy ariary le tosika efa mena ao aterina izy vary ray gony sy fanampiana naninona ny sy tonga dia tany am-piandohana dia nataony tovy lay izy mba tsy isin'le hoe mizana-tsindrinila. Io dia resaka fifandaminana arak'ilay teninao teo moa hoe niazahana tsy maintsy mba hazo daholo le izy dia nisy fandaminana zany a ny fahazahoako azy tamin'ny ireo tompon'andraikitra tamin'ny voalohany zany moa dia ialatsony fa tsy dia tena ao anatin'ilay fifandaminana loatra fa miezaka manara-maso manome sosokevitra kosa nefa ny atao ary indrindrandrindra hoe mijery hoe inona ny lesoka tokony mba afaka hifanampiana ao anatin'ilay izy ka io zany tsy nampitovy azy na ny anarany range tsy mitovy nisy ny tosika efa meno nisy ny vaditsinjo nisy ny tsetsatsetsy zany hoe nisy zany rehefa novana zany le anarale izy a dia nisy fandaminana atao hoe mety ohatra zany hoe tao anatina tokantrano mety hoe marobe le izy a le olona ny soratra anarana nefa lay fanampiana tonga tamin'ny voalohany iny a ohatra mety hoe tsy naharaka an'le olona teo dia tsy maintsy niazahana zany hoe mba samy misitraka aloha dia nalamy marak'izay aloha le izy fa hitantsika moa zany tatyarina nisy foana ny fanampiana zay hitantsika hoe mahatokony aharaka ihany izy raha ohatra atao an'izao zany zay le tena hoe tsika matsy ny olona dia zao tsisy olona mihitsy ny omana ary tsisy olona mihitsy ny laza fa ny omana tamin'ny fisian'izany coronavirus zany fa ty zany le hoe adversaire zay fahavalo tonga tapika dia eo zany tsika vao tsy maintsy nisy zavatra savoritarintaka kely tsy maintsy nisy zavatra nilana lamina fa raha hitantsika aloha zao dia hoe miezaka sy efa moroso makany ny ataoko hoe fandaminana tsika ary efa hitantsika zany zao ny olana sy ny problema dia miezaka tsika zany manarina n'izay tsy mety zay. Am'izao fotoana zao mantsy lay atao hoe sefoko tany no tena mahazo loza ary totonan'ny rihetry ny vahoaky ny fotony manoloana an'le hoe fanavakavahana misy ve zany le hoe tsy fitoviana hevitra satria ny fanampiana avy any ambony dia efa voasoratra hoe 50 isaka amin'ny fokotany ao anatin'ny fokotany indray nefa tsy 50 ihany ny tena sahirana ao anatin'io ary dia lasa mitotona an'le sefokotany ny rihatra amin'izao fotoana zao nanahoana ny fahitanareo ny fanovana zay fomba fiasa zay. Le izy tsy hoe nafatratra ny amin'ny sefokotany nilay rihatra na hoe fokotany rehetra dia nisy olana hoe omena tsiny daholo ny sefokotany fa nisy sefokotany tena niasa ary nanao ny hainitso zavatra ary tena atao hoe navita sy ny lamina ary tsisy problema tsisy korotana fa dia hainy mandamy maso fa misy kosa nefa misy korotana tsy fantatra zay zava-nisy tao ary tsy azotsika lavina zany fa nisy ny lesoka ary nisy ny problema matony olona mitrotra tsy azotsika lavina satria tsy tsika mamorona zany fa le olona mijoro vavolombelona sy miteny eny amin'ny eny amanjery eny amin'ny any amanjery eny amin'ny ataoko hoe radio reny any anaty Facebook reny misy olona maneho hevitra ange zany hoe soratra anarana zay ohatra zao zay ataoko hoe mialatsiny fa nisy mihitsy milaza fa nisy vola kely nalaina taminay ohatra zany ka le izy zany araka le teniko teo tsy hoe nafatratra ny amin'ny fokotany na ny amin'ny président pokotany rehetra fa hoe io le hoe nisy tsy nety tao matony olona nanao andreny fiatsika reny matony olona nitaraina dia misy zavatra tsy nety tao dia izay le mila rimo zavatra rehetrarehetra zany tsy voatery tonga lafatra avokoa fa misy koa ny zavatra mety hoe tsy nety dia tsy maintsy mila remo zay dia rehefa nanao ny tsy nety ianao dia efa niteniny ataoko hoe Andriamatoa Foloan'ny Repoblika niteny ny gouvernement niteny ben-tanàna fa ho an'izay manao ny tsy mety rehetra ka manodikodina ny ataoko hoe fanampiana zay tokony homenana vahoaka malagasy dia avy hatrany izy dia tsy maintsy andraisana fepetra arak'izay zava-misy zay. Maraparanantsika ny fiarana moa zany aminao mpanona ny fitondrana afaka mamaly ve ianao fa voafehy amin'ny ampahany ny fifihezan'ny fitondrana n'izao valanaretina coronavirus zao. Io zany ny valanaretina coronavirus dia hatreto aloha mbola tsisy milaza mihitsy na any amin'ireo firenena matanjaka raha hoe na voafehy tanteraka ny coronavirus fa niezaka kosa sy ny hoe voafehy amin'ny ampahany noho niezaka natao kosa dia misy izay tsika eto Madagasikara voaporofana izay voalohany amin'izany ny fananantsika ny CVO
ary faharo manaraka an'izay a dia nyreo fipetra zay ataoko hoe napetraka ny fitondram-panjakana ny zahana ny fiazy teto Madagasikara dia azotsika lazaina satria raha tena hoe tsy voafiatsika io a mety efa faty olona mikararana teto Madagasikara fa matoa zany izy ataoko lazaina hoe eto dia miondrika mpanajana ary tena tsy sanatria fa tena mafy zay reo ataoko hoe efa lavo reo zay ataontsika hoe efa zato mahery izy reo efa tena mafy izany zavatra fa mety n'olona mihoatra lavitra no reo a ny zavanisy sy ny olona maty ndosany fahafatesany ny coronavirus raha tsy nisy niezaka goavana zay nataony fitondrana mpanjakana moa zany ka dia azo lazaina hoe voafy amin'ny ampahany ny resaka valeraretina coronavirus raha zavatra nisy teto Madagasikara aloha hatramin'izao tsika teny zao fa niady zay ataon'ny coronavirus kosa dia tsy mbola afaka miteny tsika hoe vita na hoe naresitsika fa mbola mitoy niady amin'ny valeraretina coronavirus. Tsy manaiky ilay tenin'ny mpanohitra ve nareo hoe tokony hanangana saina fotsiny ny mpitondra satria mbola tsy tena voafy araka ny tokony izy io hatreto dia ninino no resantsika mandalo ady aloha zay vao mivoaka mpandresy miady tsika amin'ny valeraretina coronavirus fa za mino sy matoky fa tsy maintsy hivoaka mpandresitsika ary tsy maintsy resitsika io any anatin'ny farany ka raha itsika ve mbola ao anatin'ny ady zay mbola ataoko hoe vao mbola tsy hita hoe ahoana dia tonga dia ho teneny hoe anangana saina apotsy dia tsy mbola niady tsara akory dia tonga dia ho resy fa ho anahy zany lay fampiresihana sy lay ataoko hoe fananganana saina fotsy dia ohatrany midika zany hoe fanozonana na fanaovana tsinitsinina voaka malagasy satria dia tsy manaiky ho resy satria raha matoa anao resin'ny coronavirus dia efa ho faty daholo zany ny voaka malagasy satria maniry an'le voaka malagasy ho resy le coronavirus ho faty ve zany io satria le coronavirus ny ka mandripaka mamona ka ho anazy zany le mpanohitra ndraindray dia manao zavatra tsy ampiheverina satria ohatra maneso ohatra manao zavatra ohatra manao tsisy dikan'le voaka malagasy fa ny zavatra tokony atao mpanohitra dia izao manaovy nareo zavatra mba ho hitan'ny malagasy apio ny voaka malagasy apio na dia olonareo akaiky anareo fotsiny reo dia be ny sahirana be ny ataoko hoe mba olonareo ihany tamin'ny fotoan'androny apio izy ireo dia manaovy nareo zavatra mba ho hitan'ny olona fa aza le zavatra atao amin'ny fitondram-panjakana fotsiny tsy kerainareo sy andrasanareo tindrotoana rehefa misy zavatra tsy mety kely iny no hitina lavabe ho ananga mba dia tsy fotoana ny resaka ady la politika antsony zao tsy fotoana ny fiandrasana tindrotoana zao fa fotoana ny firaisan-kiny zao hoe andao ajanona n'olo politika dia andao tsika samy mitambatra dia hijery hoe ty zany ny ady iresana ty ny favalim-pirenena andao no atao zay aresana io fa rehefa resy io dia samy mandeha any amin'ny ataoko hoe politika tsika tsiraray avy any tsika dia afaka manao zay tiatsika atao fa rehefa resy ty valeraretana ty dia zay tsika afaka manao fa zao aloha dia fanampiana apio ny mpiarabelona aminao apio ny fiarahamonina apio ny ao amin'ny atoko zay misy anao mizaratsika zavatra mitondra anjara-biritina dia ataoko hoe fanentanana fotsiny ary afaka atao zany zavatra zany amin'izao fotoana zao fa raha izao nandeha hifandatsa izao nandeha hanangana saina fotsy raha ohatra saina fotsy hoe resy foana mpanohatra dia angamba mety raha ohatra hoe atsangandrareo satria izy koa nge ohatra ny karazany zay natao rehetra ohatra ny resy foana izy dia mino dia reo saina fotsiny marika ny fahareseny amin'ny mampanohatra azy fa raha saina fotsy hoe marika fa resy ny coronavirus tsika tsy resy fa tsy maintsy resy tsika ny coronavirus. Miteny ianao hoe firaisan-kina efa nisy antso nataon'izy ireo ny amin'ny hoe hiaraka hitady vahaolana amin'ity aretina ity laza nefa izy ireo fa voatosy botanana ary tsy nilainy ny fitondrana ary dia zay indrindra no antony ijoroan'izy ireo anaovana valandresaka moa zany eny Belera amin'ity andro an'ity tena tsy nilaina tokoa ve zany na antony hoe nanaovan'izy ireo an'izay antso zay sa le hoe loko tsy mitovy ny hoe tsy ilaina aloha raha resaka valanaretina coronavirus no atao dia le niteneniko teo ady resana le izy ilaina daholo ny olona rehetra amin'izao hiady amin'ny valanaretina zay le teneniko teo hoe afaka manampy izy afaka manao zavatra izy tsisy nametra azy teto fa ny problemondreo dia le hoe hiara-tatana an'ilay vola be aiza ary zany tady le mangarara tady le mangarara dia efa nitenenitsika hoe efa niteny zao ny fitondram-panjakana hoe
manana suite ny ministerany fitantanam-bola zay ataoko hoe misy fiamboa fijerevana azy io inona zany no tsy diatsika ny tranokala ny ministerany fitantanam-bola zay fanazavainy fa efa misy fanazavana izy de jerevolo izy karaha misy zavatra tianareo ikanina ao anatin'le izy de afaka miteny ary afaka manambana ary afaka mijery hoe inona ny zavatra tsy mety fa efa misy ao mangarahara ary eto tsy misy miteny mihitsy tsy mangarahara zany zava-misy eto Madagasikara matoa iny zareo miteny hoe jereo anaty tranokala jereo anatin'ny siten'ny ministeran'ny fitantanam-bola fa tsy haiko hoe ohatrany ahoana ihany zany lay zavatra diavitrareo efa nisy ny antsona atao ihany koa hoe afaka manatona ny député miara-miasa amin'ny député eny anivon'ny district eny satria le izy ny misy ataoko hoe ny député be da be reny afaka mijery eny zareo de afaka manara-maso afaka mifanampy fametanana fa le izy tsy fametanana ake le andrareo fa zavatra hafa mihitsy de zay le problème misy eto amin'ny firenena afatra farana ho an'ny mpijery ny TV Presse afatra farany ho antsika rehetra zay manaraka ny TV Presse moa zany de zao efa nandalady tsika de mbola ao anaty ady tsika am'izao fotoana zao fa efa mino sy matoka fa tsy maintsy palesika de makahery atsika rehetrarehetra makahery ny mpitsabo zay mbola ao anatiny ataoko hoe mbola mafy ny andraikitra sy ny asa mbola miandran'izy ireo mampahery mpitandro filaminana ihany koa zay ataoko hoe mbola tsy mora ny miandry anareo ihany koa satria amin'ny fandaminana maro samihafa ary eo tsika vaomboka malagasy aoka mba anaja ny fipetrarehetra zay mbola omeny fitondram-panjakana ary raha omena lalantsika am'izao fotoana zao iverina tsika kely ataoko hoe any amin'ny ialana am'ilay resaka fiboana de tokony ezaka ihany koa tsika hitandrina n'lay valana retiny satria raha vo eo tsika ka maro no mbola ataoko hoe tsy fitandrimanao ataotsika dia lasa hosahirantsika avy eo satria rehefa voy anao a de vony ao tokantranonao de vony fiarahamonina de hosahirantsika ka alao mba hajaina fepetra dia ho atsika zay ataoko hoe mbola misy an'ireny CV reny de miezaka hatranotsika mihinana n'le tambavy misotra n'le tambavy fa io aloha nataoko hoe zava-dehibe nomen'Andriamanitra atsika hery fiarovana na tonga atsika tsy horipaka na tonga atsika ataoko hoe maro be sitrana ohatr'izao de fara moa zany dia ho an'Andriamanitra foloa Andry Rajoelina makahery anao hatrany ary mivavaka ao anao ary indrindrandrindrany amin'ny didy masina sy mavesatra zay mbola miandry anao eto amin'ity Madagasikara ty satria vao herintaona mahery zay milasa 5 taona fitokisana amin'ny voaka malagasy anao indrindra nateteranandreo velirano de mino sy matoko zay fa vitanao hatramin'ny farany ary hita mivoaka malagasy de fa ezaka ataonao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany efa na de ao anatin'ny coronavirus tsika am'izao fotoana zao amin'ny ady mbola maro ihany koa nefa reo fotodrafitrasa sy fampiatana zana zay meno voaka malagasy efa hitanay mandeha manerana Madagasikara efa zava-dehibe ao amin'ny voaka malagasy reny rehetratreny de makahery ny mpiara-miasa rehetra zay miaraka amin'Andriamanitra foloa makahery amin'ny reo membre ny gouvernemanta makahery ny député makahery ny ben'ny tanàna rehetra makahery ny chef district préfet gouverneur maro samihafa tsy voatanisy eto makahery atsika rehetra tompony andraikitra zay any amin'ny androm-panjakana maro samihafa any de alohantsika mba samy andray manjara tandrifatsika avy fa resitsika io anaty farany mankasitraka dia mankasitraka ny Andriamatoa Rafidy Manana Désiré Flot National ny tanora miandrandra ny ho avy nanaiky ho asainy ny fandarana tamin'ity anio ty saotra indrindra tompoko dia izay ihany koa toko lasy tompoko vavy manakatona ny fiarahantsika amin'ny manaraka moa zany dia vahiny hafa indray no entona atao anatiny izao fandarana izao mametraka ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray viloma tompoko